Manoloana ny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tao Madagasikara tao sy ny teny Ambohimalaza izay tena nalaza be dia naneho ny heviny Andriamatoa Hajo tamin'ity herinandro ity fa aza misy asiana tombotso ala fa samy malagasy ihany ireo niara-mboina ireo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Hajo manoloana ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha faravavitafika rasata nisokatra tamin'ny androny 12 Aogositra 2024 teo tao Antananarivo renivohitra tao ny filan-kevitry ny ministry Sadek izay no entina nanomana ny fihaonana tamo fa dia mivapolo nireo filoham-panjakana sy ny lehiben'ny gouvernemanta nandray ny fitantarana izany sy ny filan-kevitry ny ministra tamin'iny andro 12 Aogositra iny ny ministry ndrarahambahiny malagasy raha faravavitafika rasata ka haharitra herintaona izany hoe Aogositra 2024 hatramin'ny Aogositra 2024 ny fepotona iasany izy araka izany no nandimby any profesora Amon Miroira izay ministry ndrarahambahiny sy ny varotra iraisam-pirenena avy any Zimbabwe any Ambonaivo distrikany Tsiombe indray sokatra miisa 230 efa vita kitoza sy sokatra velona miisa 20 no trateaky ny Dred Androia tamin'ny alalan'ny CEF Tsiombe sy ny ekipany TSA na Torture Survival Alliance ny 5 Aogositra 2024 lasa teo tao amin'ny fokontany Ambonaivo komina Behazomanga distrikany Tsiombe faritra Androiny. Loharam-baovao nomen'olona tsotra no nahafahana nahazo izao vokatra izao efa tratra ihany koa ilay tompon'antoka tamin'ity fanaovana kitoza ity ary eo ampelantanany mpitandro filaminana moa izy amin'izao ankehitriny izao mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy izay. Tsara ho mariana hatrany fa biby arovana tena arovana mafy ny sokatra amin'izao fotoana izao ka tena mahavoasazy ny famonoana azy ireny sy ny fivarotana azy ireny. Eny na ao anatin'ny fahasahiranana azy ny vahoaka dia tsy azo atao foana izany hoe mamono sy mivarotra sokatra izany no izy tafiditra ao anatin'izay biby arovana mafy ary atahorana ho lany tamingana izay. Hôpitaly mpanjakana indray ny haiky ireo tompon'andraikitry ny hôpitaly fa misy ny lesoka eo amin'ny fandraisana ny marary ekena fa misy ny fanavakavahana sy ny tsy firarahina amin'ny fandraisana marary eny amin'ny hôpitaly ary mialatsiny amin'izay niaran'izany hoy Dr Rakotonaivo Dikael izay taleny mpisolo toerana eo anivony Agera tao amin'ny fandaharana ifampiresaka santé tao amin'ny pejiny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ity farany izay nanentana ny amin'ny tokony hanatonana anireo tompon'andraikitra eo anivony hôpitaly raha toa ka misy ny fitarainana na tsy fahafaham-po. Voalaza ihany koa fa hatsaraina ny fandraisana eny anivony hôpitaly mpanjakana amin'ny alalan'ny IAO na ny office d'accueil et des informations ahafahana mandamina ny marary araky ny fahavoazana. Ho an'ny ao amin'ny maternité be fialantanana dia nilaza mazava ny taleny izay profesora Randriambololona Domoina Malala fa tsy maintsy eny amin'ny birao natokana andoavam-bola ihany no anaovana izany fa tsy misy mpiasa ny fahasalamana afaka mandray vola manokana izany intsony hoy ny nambarany hatrany. Andrasana araka izany izay fiovana goavana eo amin'izay fandraisana ny marary eny amin'ny hôpitaly voalaza ireo zay fa efa maro mantsy ny fitarainana izay etsiro izay manoloana an'izay fomba fiasan'izy ireo amin'ny tsy firarahina ny marary sy ny fanavakavahana eo amin'ny samy marary izay. Mahakasika ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza fantatra mantsy fa hahazo fanampina manokana ireo fianakaviany namoiny ainy. Noraisin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapa-panjakana iavoloha tamin'iny andro ny avako maliny ny fianakavian'ireo niaran-doza noho ny fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Fantatra fa ahazo fanampina manokana ireo fianakaviana namoy havana ireo. Nanome toky ny fitondram-panjakana fa hitady ny marina ary tsy maintsy ho avoaka izany ary ho saziana ireo navandoza tao anatin'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity hatrany. Manoloana izay moa dia naneho ny heviny Andriamatoa Hajo Andriananarivelo
izay filohany antoko MMM fa tsy tokony havahana ny teny Ambohimalaza sy ny tany amin'ny faritra izay samy namoy ny ainy malagasy. Tsy misy maharatsy ny fandraisana sy ny fanohanana ireo fianakaviany manamanjo teny Iavoloha na izany aza nefa tsy teny Ambohimalaza irery ihany no nisy ny fahafatesana maro vokatry ny fahampozinana sy ny fanampozinana ara-tsakafo. Nisy tranga nitovy ihany koa ny tany Ambositra, Mahajanga ary ny faritra hafa manerana ny nosy. Efa nisy ve ny fanampiana sy fijerena manokana ireo faritra hafa ireo? Tsy ampiverina ny maty tsony nefa izay mety ho karazana fihetsiketsehana ataon'ny fanjakana fa andrasan'ny vahoaka ankehitriny dia ny fitohizan'ny fanadihadiana lalina sy tsy mitanila mba hamoahana ny marina tanteraka momba ireo tranga rehetra ireo izay niseho teto amintsika ho izatrany. Manaraka izany, miandry ny fandraisana fepetra hentsitra sy ny paikady hoentina hanaty tsara ny sehatry ny fitsaboana ao Madagasikara, indrindra amin'ireo hopitalim-panjakana ho fisorohana ny tsy hiverenan'ny zava-doza tahaka ireny intsony. Hoy Atrany Andriamatoa Hajo tao amin'ny pejiny tao raha naneho ny heviny manoloana an'izay fanomezana fanampiana ho an'ireo fianakavian'ny miaramboina teny Ambohimalaza izay hatrany. Raha izay voalazan'ny Andriamatoa Hajo zay mantsy dia raha toaka omena fanampiana ihany ireo tombon-kavana izay niaramboina maty vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza izay dia tokony ho atao sahala amin'izay ihany koa ireo tompon-kavana izay namoy ny havana ihany koa tany amin'ny faritra hafa izay isan'ny namoy ny ainy vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo ihany koa, indrindra fa ilay tao Ambositra dia olona maro ihany koa no maty vokatry n'izay fanampozinana ara-tsakafo izay nahazo azy ireo zay vokatry ny fihinanana sakafo tao anatin'ny fety izay communion no karakarainy ireo fianakaviana ary nisy mihitsy moa tamin'izany ireo fianakaviana iray manontolo dia maty avokoa, izany hoe ny reny sy ny ray ary ny zanaka izay tao anatin'izay fankalazana ny communion izay hatrany tany Ambositra tany moa no niseho ity tranga ity. Ka tany Mahajanga koa tsy ambakan'izay ary ny tany Toamasina dia misy ihany koa ireo zay marary vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo izay, ka tokony ho jerena avokoa ireo rehetra ireo mba tsy hampitatra ny resaka etsiro amin'ilay hoe mety ho endrikendrika ny fanavakavahana ny faritra hafa. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy, misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino vidimy like ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.